Ravako malala ao amin'ny tompo ho ampitombona ao aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Rakitra tsara anorenana ny hoavinao. Rakitra tsara anorenana ny hoavinao. Ny Luka 4:9-7 hatramin'ny 8:7 no mofinainantsika an'io ry havako. Mofinaina izay mampiseho amintsika sy mampianatra antsika manao hoe rakitra tsara anorenana ny hoavinao. Mandrakariva ry havako malala, rehefa miteny isika hoe rakitra dia toa mahatsiaro mitahiry zavatsoa, zavatra sarobidy, zavatra tehirizina no atao rakitra, atao ho hita ny taranaka any aoriana. Raha marina zany dia tsy misy ankoatran'ny hoe rakitra tsara ny tokony ho tenenina. Ny toriteny izay nataon'i Jesosy tany an-tendrombohitra ato amin'ity mofinainantsika ity dia miresaka rakitra tsara an-danina, kanefa koa dia resahany fa misy ny antsoina hoe rakitra ratsy. Safidy ataon'ny olona ankehitriny zany ny rakitra. Ny rakitra dia izay zavatra tehirizina, izay zavatra ataony ankehitriny miantoka ny hoaviny, izay tehiriziny ao anatiny ao, ka tehiriziny ao anatin'ny fony avy eo avoaka ny vavany. Dia misy zany mitahiry zavatra tsara ao anatin'ny fony dia miteny zavatra tsara, mamoaka ny tsara ao anatin'ny rakitra tsara izy. Fa misy mitahiry zavatra ratsy dia voatery izy mamoaka zavatra ratsy amin'ny vavany. Ny tokony ho fantatsika nefa dia ny hoe ny rakitra ataontsika ankehitriny no miantoka ny hoavintsika rahatrizay. Ny rakitra tsara ataontsika ankehitriny no toy ny fanorenana na fototra iorenan'ny hoavintsika. Raha mandray fanoharana Jesoa tahaka ny olona iray manorina trano, dia raha rakitra tsara no ataony dia tahaka ny olona manorina trano eo ambony vatolampy izy, ka tsara fanorenana satria tsara ny rakitra nataony. Fa raha sanatria kosa rakitra ratsy dia tahaka ny olona manorina trano ambonin'ny tany, ka rehefa tonga ny loza, rehefa tonga ny rivotra, rehefa tonga ny rika dia mirodana izy haratsy ny fiandrarana, ary mety tsy ny trano ihany no rava fa izay nanorina azy koa. Ravako malala amin'ny tompo, misy fitenenana malagasy izay manao hoe ny soa atao levenam-bola, ny ratsy atao loza miantona, ary koa ny hoe ny tody tsy misy fa ny atao no miverina. Tadio zany fa na ny malagasy aza fahiny dia manorina ny ataony, manorina ny hoaviny amin'ny ataony ankehitriny. Ianao ankehitriny io tsara no aorinao sa ratsy? Isika miresadresaka etsy aroa ka miteny amin'ny vavantsika, manorina rakitra tsara sa manorina rakitra ratsy amin'ny vavantsika isika. Izany hoe manangona tahiry tsara sa manangona tahiry ratsy. Dia rehefa tonga amin'ny fotoana hitenenana mamoaka ny arsiva itsika, ny tsara no mivoaka sa ny ratsy, miankina amin'izay nitehirizitsika ihany. Ary ny zavatra tena lehibe dia ny hoe ny amin'ny mandrakizay, anorina ny hoavinao eo ambony fanorenan'i Kristy ilay fehizoro indrindra ve, sa sanatria eo ambony ny fasiky ny fahendren'olombelona. Misy izay hevitry izao tontolo izao
hitariana ny saina sy hifikirana loatra, fa misy izay ataon'Andriamanitra manambara ny sitrapony hitariana antsika ho any amin'ny mandrakizay. Anjaranao no misafidy ny tsara ve no safidianao sa ny ratsy, rakitra tsara no ataonao sa rakitra ratsy. Fa zay ataonao ankehitriny, zay ampidirinao anatin'ny fonao ankehitriny no miantoka ny rahampitso sy no avinao. Ary ny safidy tsara ataonao ankehitriny hiaraka amin'ny Kristy ilay fehizoro indrindra no miantoka ny mandrakizay anao ihany koa. Ho an'Andriamanitra ireriany ny voninahitra, fa ao aminao kosa izany tenin'Andriamanitra izany. Amen. Hivavaka isika ravaka. Tompo Andriamanitra, ilay fanorenana tsara anay, fa tsy misy mahay manao fanorenana hafa izay natao, dia i Kristy Jesosy ilay fehizoro indrindra. Ao aminao no iorenanay, ao aminao no anorenanay ny finoanay, ary mbola ao aminao ihany koa no hitondranay ny etaetanay sy ny fanorinay rehetra. Ny tehirizinay ao anatin'ny rakitranay, dia izay araka ny sitraponao, ka tsy hitehiry zava-dratsy izahay, tsy hitehiry fialonana na lolopo na fankahalana na fahatezerana ao anatin'ny fonay, fa hanorina ny fitiavana sy ny fiadananao, fa ao amin'izany no miantoka no afinay. Ankehitriny Tompo Andriamanitra, mivavaka manokana ho an'ireo zanaky ny fiangonana ao anatin'ny tsy fahasalamana. Mivavaka izay mba ianao Andriamanitra mihitsy no hijery reny mpanomponao marobe izay tsy salama mandre izay tenin'Andriamanitra izao na tsia, any amin'ny tokantrano, any amin'ny toeram-pitsaboana, any amin'ny toerana rehetra misy azy any, mangatak'izay kasio amin'ny ratsan-tananao Andriamanitra, hiala ny rofin'aretina. Dia matoky manana anao zahay, ry Andriamanitra sakaiza tsara, amin'ny anaranao nanaovanay izany mivavaka izany. Amen.